Zany amin'ny vovony fa ivadika pejim-baovao afatanteraka kosa isika dia mikasika indrindra ny fitokonana ny prakitra raha ny fitsarana etsy Anosy. Tapaka nandritra ny fivoriam-be tsy ara-potoana nataon'ny sindika ny prakitra raha ny fitsarana etsy Anosy androany fa miato mandritra ny 2 volana ny fitokonana izay ataony izy ireo. Etsy andany dia nanambarana teo aniva ministera ny fitsarana fa ny 570 ny fitakin'izy ireo dia efa novaliana avokoa. Mba misentikely indray ireo izay manandrara eny amin'ny fitsarana manomboka rahampitso satria dia hamonjy ny asany avokoa ny prakitra raha rehetra manerana ny Nosy rehefa avy nitokona nandritra ny volana 2 mahery kely na dia tsy voavaly tanteraka aza ny fitakin'izy ireo. Tapaka izany nandritra ny fivoriam-be tsy ara-potoana nataon'ny sindikan'ny prakitra raha teny Anosy androany nambarany filohan'ny sindikan'ny prakitra raha fa miato 2 volana izany fitokonana izany avy eo indraiky ho hita ny tohiny. Ny avy eo amin'ny ministeran'ny fitsarana dia nanambara fa 570 ny fitakin'izy ireo dia efa notanterana avokoa nandritra n'izay fihetsiketsehana izay. Nisy fiantraikany ratsy kosa nefa ny teo amin'ny fampandanianana ny raharaha-pitsarana amin'ny ankapobeny iny fitokonana iny.